ho anareo rehetra izay mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anio Alahady 20 volana Jona taona 2020 dia Alahady ny sampana vokovoko manga manerana ny sahany F.J.K.M sady ivo ny herinandro-bokatry ny sampana vokovoko manga sy rantsana fanantenana no ivo ny fankalazana an'Andriamanitra no ny 70 taona nijorono izany sampana izany eto amin'ny fitandremana Amparibe Famonjena. Fotoana ihany koa hiarabana ny raim-pianakaviana rehetra noho ny fetiny iray mba ho tena andry iankina ny fianakaviana, iankina ny fiangonana, iankina ny firenena ane ianareo iray ary azoto ihany koa amin'ny fanompoana ny tompo. Ny teny irairenay soa anareo iray rehetra dia manao hoe fa andro maro no eo an-tanany ankavanana ary arena sy voninahitra ny eo an-tanany ankavia. Ohabolana 7:9. Mbola mibanjina trano ny loha-hevitra manao hoe andrenana ny maha KRISTIANA ny finoana isika. LITORJIA ENDRINY voalohany no anatanterahitsika ny fampivavahana amin'ity anio ity. Idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo 120. Salamo 120 no etsika idera sy ame voninahitra ny tompo. Eo am-pitsangana no anatanterahitsika izany. Amin'ny anaran'ny tompo manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozo ane ny tongotrao, tsy roy andrehana ane ny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrehana ny mpiaro ny Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny miaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mivavaka fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra isika riavana. Iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino,
midera sy mankalaza ny anaranao izahay noho ny famirapiratany voninahitrao sy ny fiandriananao. Tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao sy ny famonjenao. Moa ho any tantarana tokoa ve ry Tompo ny fahasoavana izay narotsakao taminay isan'andro, indrindra ny tehirizanao ny sampana vokovoko manga nandritra n'izay 30 taona izay, ka nafahanay ny asa sy ny joro vavolombelonao. Ko indreto izay vahoakanao izay narovanao tamin'ny arety mandringana sy ny endrim-pahafatesana maro, tsy navelanao hosolafaka ny tongotray, niaro anay tamin'ny ratsy rehetra ianao, niampina ny ainay ianao, izany no atsapahanay ny fiarovanao sy ny fitiavanao tsy misy vetra. Misaotra anao izay fa nangononao eto amin'izao toerana masina izao, mba iray fo, iray saina, iray fanahy aminao. Misaotra ianao koa izay Tompo, raha mbola afaka matsiaro ny iray mpianakaviana rehetra, mahatratra indray izao fetiny ray izao, mba tena ho ray, ho iandry iankina ny fianakaviana, iankina ny fiangonana, iankina ny firenenane ny ray rehetra eto amin'ny fitandremana misy anay, ary azoto amin'ny fanomponanao. Ankehitriny fanahy masina, manatrefeny izao fotoana izao, ka mameno anay ary mampifatoa anay mba ho voninahitra ray zanaka fanahy masina ne, izao fanompona masina tanteranay izao, ka nivozanay ery sy aina vaovao, entinay manompo anao, hoentina miatrika ny ampito sy ny androm-piainanay izay mbola omenao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anandratanay ny vavakay. Amen. Ry havana, Andriamanitra velona sy marina ny Andriamantsika, ka miresaka amintsika mandrakarivo. Eno ampanajana ary eritrereto tsara ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny Tompo, aza miray lasitra amin'izao tontolo izao, fa meteza hovan'Andriamanitra, ka hiavao saina tanteraka mba ahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha ankilalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana, Andriamanitra dia mitaona antsika tsy hanaraka ny fanaony izao tontolo izao, sy hanavao ny saina hamantarantsika ny sitrapony. Indrisy anefa, tsy nahatanteraka izany isika, ko andeha ary hanantona ny Tompo, ka hiaiky ny fahotantsika ao anatrehany. Iombona mivavaka fifonana isika. Ry rainay izay ny an-danitro, raha nandre ny sitraponao izay nambara taminao raha nandre ny sitraponao izay nambaranao taminay teo izay, dia miondrika eto anatrehanao, matsiaro ny tsy fahatanterahanay, tsapanay fa na ny fijerinay, na ny fiteninay, na ny fanaonay, na ny fombanay, dia samy tsy maneho ny maha KRISTIANA anay. Eo koa ny tahotra, ny fitiavam-boninahitra, ny tsy fahasahiana mijoro ho vavolombelonao. Menatra izay Jesosy niavaka ny maro, sao dia lazaina fa masina loatra, sao dia lazaina fa mpivavaka be,
so dia lazaina fa marina loatra matahotra ny voarabirab izahay manoloana an'izany tompo te miaiky ny fahadosoana izahay ary mifona aminao mangataka ny famelan-keloka sy ny fanadiovana avy aminao mba handiananay mendrika eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen. Tsika rehetra izay nibebaka mafina teo anatrehan'ny tompo Andriamanitra dia maharo-po sady be famindrapo Andriamanitra dia tsy mitahiry fahatezerana Andriamanitra dia fitiavana ka mandray izay rehetra nanantona azy koa raiso eo am-pitsanganana ary havana ny famelan-keloka izay meny tompo atsika hoy ny tompo aminao avy ary ifandahatra isika na dia mena midorehatra aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny jaka azy ireny dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy kanefa izao dia izao mihitsy ny mamela ny fahadisoanao noho ny amin'ny tena mpiany ka tsotsarovako intsony ny fahadisoanao voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina midy raha ny tombo sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Malalo panjakaku alau tamiauka kesilata Famonjena enirituku siwa kiwadi sunireni pitia panana seuna you
Ho antsika rehetra izay voavela elika dia samy manambara ny finoantsika amin'ny fanekem-pinoana kristiana izay resantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao isika. Koa amin'ny fanekem-pinoana laharana fahatelo no anehoantsika izany. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana ary manaova vavaka mangina. Faly miarabantsika sekoly alahady rehetra indray amin'ny aran'i Jesosy Kristy Tompo. So antsika dia tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Alohan'izay aloha dia hivavaka isika. Ry Jesosy zokinay misaotra anao izahay fa mbola afaka mandre indray ny teninao. Feno fananao masina mandrakariva izahay. Mitenena ary aminay Jesosy fa vonina iainanao izay zandrinao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika raika izy dia hitantsika ao amin'ny Hebreo. Hebreo 10:7-30. Sakafana amin'ny baibolintsika dia vakiana ao amin'ny Hebreo. Hebreo 10:7-30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Averintsika indray iarahantsika mamaky hoe amin'ny anaran'ny Tompo azafady. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Amin'izao fotoana izao raika izy dia betsaka ny olona mihemitra noho ny zavatra misy sy miseho. Betsaka ny ankizy manadino mianatra sekoly alahady na dia efa miverina ary ny fianarana sekoly alahady. Satria maninona? Zatra confinement.
Zatra hoe rehefa lahady tsisy fampopivavana dia tsy mandeha aty am-piangonana tsony. Misy koa ny tsy mamaky baiboly tsony variana. Reny ilay atao hoe mihemitra. Fa sika tsy mba naman'izay mihemitra, fa sika naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Nisy manam-pahaizana anankiray rakizy. Izy io dia tena profesera be, ary nefa izy ny tena mampalahelo dia izy tsy mba mino an'Andriamanitra na irony aty irony. Ny zavatra tena tiany dia manapirofo, izany hoe manao demonstration amin'ny olona rehetrarehetra hoe tsy misy izany Andriamanitra izany, tsy misy izany ratsy izany. Izay ny zavatra tena nahafinaritra azy. Ary rehefa avy manao conférence izy dia manontany ny olona foana. Indray andro rakizy nanao conférence izy, tapitra amin'ny conférence dia inona nataony? Eny ary, izay ary ilay izy izy mbola mino fa misy izany Andriamanitra izany, ary tsara izany. Dia efa voapirofoko taminareo teo fa tsy misy izany Andriamanitra izany. Dia mbola iny ve nareo? Teo dia nangina ny ray trano tsisy ny teny. Tapoka teo dia nisy rangahy efa lehibe anankiray avy any ariana dia nitsangana rakizy. Rehefa nitsangana ilay rangahy be anankiray ahoana ray aman-dreny? Taitra be izy. Ianao izany tsy resy lahatra, mbola manana fanontaniana ianao. Eny tompoko izy ilay rangahy be, sady nanantona taty aloha ilay rangahy lehibe. Inona ny fanontanianao? Sava ny paosiny izy rakizy dia nasehoana. Azafady Andriamatoa, fantatrao ve inona ty rakizy? Voasary. Ie, ahoana tsy afantarako an'ino izy voasary iny? Ay, fantatrao hoe voasary. Ny fanontaniako aminao izy dia izao. Mamy sa marikivy ty voasary ty sa mangidy? Teo ilay rangahy, teo ilay profesera be rakizy. Fa ianao ve adaladala e? Aiza ny afantarako an'izany hoe mamy inona marikivy? Zara mbola tsy nihinana an'iny. Izay indrindra manko tompoko izy no anontaniako anao. Ahoana ny ahafahanao miteny sy mitona anay hoe tsy mino an' Jesosy Kristy? Hoe tsy misy izany efa ianao ara mbola tsy nanandra anazy? Ianao ara mbola tsy nihinana? Sika rakizy mitona olona ho an'i Jesosy Kristy. Mitona olona mba ho ao amin'i Jesosy Kristy. Fa tsy ohatry ty rangahy ty. Izay izany ny tena ateno amintsika izy. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Izao dia hitsangana ny fianakaviam-ben'ny sekoly Alahady, ny mpianatra, ny mpampianatra, ny ray aman-dreny ary ny sakaizan'ny sekoly Alahady. Hitsangana isika. Iarahantsika mamaky sy mamerina indray ilay tenin'Andriamanitra hiteo. Amin'ny anaran'ny Toa, fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino famonjena ny fanahy. Amen. Vavaka isika. Jesosy Kristiana, misaotra anao fa mbola tianay ianao dia miteny aminay. Tompo, tario fananao masina mandrakariva izahay, mba hitombonay amin'ny finoananao. Indrindra Tompo hitombon'ny sekoly Alahady rehetrarehetra eto amin'izao fitandremana misy anay izao. Ho ao aminao Jesosy Kristy ka ataona olona maro ane izay sekoly Alahadinao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahafonjy, misaotra raha eo. Amen. Petraka isika. Izao dia hitondra ny tatitra ny sampana vokovoko manga sy ny tatitra avy amin'ny foibe ny mpitantsoratra ny sampana. Fa isika tsy naman'izay mihemitra, Hébreu 10, andininy 7:70 tapany voalohany. Toy izao ny tatitra ny sampana vokovoko manga sy rantsana fanantenana eto amin'ny fitandremana. Ny volana Jona 20 hatramin'ny anio. Ny sampana vokovoko manga dia sampana velona sy miasa eto anivon'ny fiangonana. Ny antom-pisiny dia mitaiza sy manampy ny olona, hifady ny zava-mahamamy sy ny zava-mahadomelona, izay hitantsika fa mahazo vahana amin'izao ankehitriny izao. Mariana fa ny tanora sy olon-dehibe, indrindra fa ny ankizy no lasibatra ao anatin'izany. Ny volana Jona 20 dia nandray anjara tamin'ny hetsika gasigasy ny sampana. Ny 1 Novambra 20 no nanatanteraka ny fifamizarana, niaraka tamin'ny zoky andry ny ranto. Ny lohahevitra tamin'izany dia hoe mila sakafo matsiro ao aorian'ny Covid-19. Ny volana Desambra nandray anjara tamin'ny krismasy hafakely ny rantsana fanantenana. Nandray anjara tamin'ny tafika masina niarana tamin'ny fiangonana miara-mandroso eny Anjanamasina. Ny volana Febroary no fanokafana ny taonjobily fa 90 taona ny fiangonana,
sy ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona nijoroan'ny sampana vokovoko manga. Amin'ny matao-pankalazana an'Andriamanitra ity taona ity dia nisy ny rindran-kiram-piderana nirahana tamin'ny alahakota mamonjy sy ny korahita ny 20 febroary. Misy ny seapitezana ho an'ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fitandremana, isan'izany ny rantsana fanantenana izay mivory isaky ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora ka nentanana antsika ray aman-dreny mba handefa ny zanantsika ho tezaina ao anatin'ny rantsana. Ny ananay ny teny faneva ny 70 taona manao hoe fa isika tsy naman'izay mihemitra, Hebreo 10:7-7 tapany voalohany. Koa nandritra ity herinandro ity dia nisy ny fampianarana nalefa tamin'ny page Facebook ny F.J.K.M Amparibe Famonjena. Toy izao ireo lohahevitra tamin'izany: miady amin'ny fiemorana ara-panahy. Inona ny atao hoe fiemorana ara-panahy? Inona ny mahatonga ny fiemorana ara-panahy? Inona ny vokatra izany ary inona ny vahaolana manoloana izany? Izay nentiny zokisehny Rajomaria. Nisy ihany koa ny fampianarana nentin'ny tonian'ny sampana vokovoko manga foibe Andriamatompitandrina Rakotoarimanana Andriamanatena manao hoe raisy ny andraikitra. Mbola azontsika rahana hatrany ireo horonan-tsary ireo ao amin'ny pejy SVM Amparibe Famonjena. Manasa antsika rehetra mpianakavin'ny finoana ihany koa izay vonina hiditra sy anatevina ny sampana fa ampitiavana nandraisanay anareo. Tsy natokana ho an'ny olona efa mifady ihany anefa ny sampana, fa natao ho an'ireo olona izay matsiaro fa mbola voafatotra sy voagejany zava-pisotro mahamamo sy mahadomelona. Irinay ihany koa ny andefasantsika ny zanantsika ho tezaina ao amin'ny rantsana fanantenana. Isoranay tompo tamin'ny fahantanterana izao herinandro manga izao. Isoranay ny ray aman-dreny mpitandrina mivady izay nalohana naharan-kevitra naharabavaka tamin'ny fanatanterahana ny asa. Misaotra anareo mpianakavin'ny finoana tsy akanavaka sy ny sampana velona rehetra tao amin'ny fiangonana izay nanotrina anay nandritra ny herinandro manga. Tsara ny mampafantatra antsika fa ny valopy izay nozaraina teo ampidirana dia tena fanatevenana ny asan'ny sampana, koa manentana asika mba hanao arak'izay azontsika atao amin'ny fanohanana ny fanatanterahana ny tetikasan'ny sampana. Ny valopy dia azontsika rotsaka mandritry ny rakitra faharoa. Toy izao ny afatra avy any amin'ny sampana vokovoko manga foibe. Feno 20 taona tamin'ny 20 ny sampana vokovoko manga. Jobily volamena izany ka efa voatsangana tany Sambava nandritra ny Zaikabe ny komitiny Jobily volamena tarihan'ny filohany Rafaralahy Manana Jean Chrysostome. Voafaritra fa ny fananganana trano fiangonana vaovao any Ambatolahatany fotsy no tsangam-baton'izany Jobily volamena izany. Efa nandeha ny asa satria efa voavory ny briky sy ny vato, efa vita ny lava-drano sy ny toeram-pivoahana. Nokasaina ho tanterahana ny volana aprily lasa teo ny ady fototra ny trano fiangonana, saingy tsy vita noho ny fihibohana. Manentana ny mpikambana tsirairay handray anjara amin'ny fananganana izany tsangam-bato ny 50 taona izany. Izay fohy no angonina isa-pitandremana, avy eo atambatra isa-tsinodam-paritany vao arotsaka mitambatra ao amin'ny foibe. Lasa nanohy fianarana ny ampitan-dranomasina ny tonian'ny sampana vokovoko manga teo aloha, ka ny komity foibe ny sampana vokovoko manga ny vory tao amin'ny Mamre Sabotsinamehana ny volana Desambra 20 dia nifidy tony vaovao, ka voafidy tamin'izany ny mpitandrina Rakotoarimanana Andriamanatena. Tamin'ny volana Desambra io izy dia efa nandray ny asany avy hatrany. Ho fanampy ny fitaovana efa eo ampelantanana isa-pitandremana amin'ny fanafahana ny olona amin'ny famatoran'ny zava-mahadomelona, ny sampana vokovoko manga foibe dia miezaka ny amokatra ireto fitaovana ireto: horonan-tsary fitaizana, firana vokovoko manga, rakikira vokovoko manga, trakta sy dépliant. Entanina ny isa-tsinodam-paritany sy ny fitandremana amokatra ireny araka ny fahafahamanao eo ampelantanana. Efa natomboka ary mbola mitohy hatrany ny fananganana ny rantsana manokana efatra any amin'ny sinodam-paritany rehetra sy ny fitandremana. Ireto avy izany: rantsana ray aman-dreny, rantsana vehivavy, rantsana mpamily, rantsana fanantenana. Entanina izay fitandremana tsy mbola nanangana izany mba handefa mpiandraikitra hiofana ka anangana rantsana ao aminy. Ampirisihana trano ny isa-pitandremana, ampiasa ny divay mpandraisana vita amin'ny voankazo izay efa nazahoana lalana tamin'ny fanjakana, izay efitantsika amin'ny etikety eny amin'ny tavoahangy, ny laharan'izany fanomezan-dalana izany. Miomana amin'ny Feon-javamaneno isika
ny 20 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao. Misy hatrany ny fiarahombonana ka misoratra anarana ao amin'ny foibe izay andeha amin'izany, afaka mitondra fiara manokana ny isam-pitandremana araka izay fifandaminana mety amin'ny rehetra. Farany mampahery antsika rehetra amin'izao alahady manga izao. Natao alohan'ny fety-pirenena trany izy ity, ampatsiahivana ny malagasy, fa azo atao tsara ny mankalaza fety tsy misy zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Ny fampifaliana iarahan'ny rehetra sy ny sakafom-pifaliana mety amin'ny olona rehetra no irina ankalazana ny filoham-pirenena. Hoy ny filoha Andriamatoa Ranaivoarisoa Ty Arsan mpitandrina, ny tony Andriamatoa Rakotoarimanana Andriamanantena mpitandrina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Itsangana ampikambana ny tanteraka ny hirany. Tanteraka ny filazana andraran'ny fiangonana ny tompona andraikitra amin'izany. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina voalohany toko 7, tapany 2 amin'ny 7:7 b. Manatitra ny araba amin'ny anaran'ny tompo revana, afaka mifanatritava eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity indray any amin'izao anio izao. Anio alahady 20 Jona, alahady natokany foibe F.J.K.M. Ho fitondrana-bavaka ny asan'ny sampana vokovoko manga sy rantsana fanantenana manerana ny sahan'ny F.J.K.M. Ivon'ny herinandrom-bokatry ny sampana kosa eto amintsika, sady ivon'ny 70 taona ny joroan'ny sampana vokovoko manga. Miaraba manokana nareo sampana vokovoko manga na hatratra ity anio ity, ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Manasanao ary anaraka ny rarahan'ny fiangonana. Taratasy avy any ivelany, avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana, F.J.K.M Atsimony Mahamasina. Ao anatin'ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny 520 taona na mpitandrina, an'Andriamatoa Ranaivoarivo Tiana Alsoa, mpitandrina amin'ny vady, dia izy ny famelabelara-kevitra izay mitondra ny loha-hevitra hoe ny asa fandrarahana mahomby mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izay anasana ireo mpandrarah na ireo izay maniry ho lasa mpandrarah, ho tanterahana ny alakamisy 2 Jolay amin'ny 5:30 ao amin'ny F.J.K.M trano vato Ambatonakanga. Misy karatra fanasana vitsivitsy na lefany ko azo raisina ao ampitantsoratry ny fiangonana. Ny ivon'ny fankalazana kosa dia ny talata 20 Jona ho avy izao amin'ny 7:00 maraina, Fanompoam tarihan'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana ao amin'ny F.J.K.M Atsimony Mahamasina. Avy amin'ny F.J.K.M Nosikely Ebenezera. Fandraisan-tanana ny mpitandrina Andrenarivo Solondraibe mianakavy dia ny alakamisy 4 Jona manomboka amin'ny 7:00 maraina, Fanompoam tanterahan'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Avy amin'ny F.J.K.M Paroisse Internationale Landoalo,
miverina indray ny fanompoam-pivavahana amin'ny teny anglisy ka ny Alahady 7 Jona ho avy izao no natanterahana izany amin'ity volana Jona ity, manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 ny fotoana. Isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, misy ny fisoratana anarana ho an'izay maniry hanatrika izany. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Araka ny fiarahantsika malala dia ivon'ny herinandrom-bokatry ny sampana vokovoko manga sy rantsana fanantenana ny andro anio. Izy ireo no manantanteraka feno izao fanompoam-pivavahana izao. Misy ny valopy vokatra izay nozarainy teo ampidirana ary azontsika harotsaka mandritra ny rakitra faharoa. Isy ny zaza ndray ny sakaka metany batisa anio maraina mandritra ny fotoana ny asa vavolombelona. Ao aorian'izao fanompoam-pivavahana izao dia isy ny fivoriana akatoko ny fandraisana izay anasana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra hanatrika izany. Ny rakitra anio voalohany ho an'ny fiainan'ny fiangonana. Ny rakitra faharoa kosa dia fiaraha-miasa sy hanoanana ny asan'ny sampana vokovoko manga sy ny rantsana fanantenana. Mianatra ny katekomenina ny tolakandro, ny lesona voalahatra ho amin'izany dia ny ankohonana kristianina. Mitoto ny mazatra ireo fotoanan'ny sampana mandritra ny herinandro. Ny fotoanan'ny aifaifarapitso dia anasana ny iray sy reny. Fandaminana mahakasika ny fanompoam-pivavahana amin'ny zoma hariva. Tsy isy izany ny etỳ am-piangonana fa ho hitantsika sy azo arahana ao amin'ny Facebook ny fiangonana F.J.K.M Amparibe Famonjena kosa izany. Amin'ny Alahady heriny anio aorian'ny fanompoam-pivavahana dia isy ny hetsika gasigasy noho ny fankalazantsika ny fetin'ny fahaleovan-tena-pirenena. Dia entanina isika hanao fitafy malagasy toy ny fanao isan-taona. Toetry ny vola mandritry ny herinandro, ny fitambaran'ireo rakitra sy ny fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko larabe mila mamy dia amin'ny totaly ho 1,193,500 ariary. Fiantsona fanambadiana. Angatahana mba hitsangana raha eto raha marikotonirina Jean-Mario Alberto sy razafin-drambo sitraka Michel. Noho ny fiangonana izay nitaiza, ny zanaky ny fiangonana vavy razafin-drambo sitraka Michel, zanaky Ramatora solona nahary vololony aina, dia ho ampakarina raha marikotonirina Jean-Mario Alberto ho vadiny. Izy dia zanaky ny fianakaviana raha marikoto sy ny fianakaviana razakandrandria. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia kasaina ho tanterahana ny sabotsy 3 Jolay ho avy izao ao amin'ny F.J.K.M Ambatolampy fahazavana Ambotro Manjaka. Izao no fiantsona faharoa. Toy izao kosa ireo taratasy avy amin'ny sampana eto amin'ny fitandremana. Avy amin'ny sampana mpiangaly zavamaneno. Anio aorian'ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo no anatanterahana ny fizarana fanomezana ho an'ireo zazakamboty eto amin'ny fiangonana. Eny amin'ny akanirainy mamonjy no anatanterahana izany. Avy amin'ny sampana Taniketsa noho ny fetin'ny ray, ny sampana Taniketsa dia mivarotra mofomamy izay anasana antsika mpianakavin'ny finoana rehetra. 5,000 ariary ny iray. Ny anaran'ny zaza ndray ny sankaka metany batisa anio maraina, ny zaza Rakotonirina Liam, teraka ny 5 Janoary 2024. Zanak'Andriamatora Kotonirina Livatieri sy Ramatora Kotzafy Lovatina. Ny miantoka ny zaza batisa dia ny ray aman-dreniny ihany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fotoana anatanterahana ny rakitra sy ny fanomezana antsika ry havana izay alohavana amin'ny famakiana ny rakim-boady sy ny rakim-pisaorana. Ny raha ho an'i Jehova ry tany rehetra, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambaroany amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hidarainy indrindra sady matahotra fa ambonin'Andriamanitra rehetra. Tantara voalohany toko 220, andininy 720 ka hatramin'ny 520. Dia miarabantsika amin'ny anaran'ny tompondray ry havana amin'izao alahady marain'izao ary dia miaraba manokana ny ray rehetra, tsika ray rehetra
amin'izao andro antsiarovana antsika izao dia mampahery antsika indrindra amin'ny adidy izay mbola men'Andriamanitra ho tanterahantsika. Andeha antsika ankehitriny iombona fosy fanahy amin'ireo mpianakavy amin'ny finoana izay manefa ny voadina ohatran'Andriamanitra ary manolotra rakim-pisaorana. Rakim-pisaorana ankoniny iray midera sy mitrahatra an'Andriamanitra noho ny fitahiny rehetra sy ny fitantanany nandritra ny fijaboana ny valanaretina dia ny Covid-19 izany. Manolotra rakim-pisaorana 30,000 ariary atolotra ao ampitandrina ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba ho ambinina sy salamany izany ankonana izany. Miomana ny asan'ny famonjena ankehitriny rehefa avy eo hanao ny hira tsy mbola nisy hiran'iny tompokilahy Noël Rakotoarivony. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho any amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Romanina 9:22. Misaotra ny tompo noho ny famelan-keloka sy ny fanavotany dia rasilaza atolotra azy mandrakizay. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ireo manolo tena ho an'ny tompo ka minjoro ho mpanompon'Andriamanitra. Izany mpanompon'Andriamanitra izany dia manolotra rakim-pisaorana 100,000 ariary tsinjara toy izao. Ao amin'ny sampana vokovoko manga 25,000 ariary, sampana atoko-pirasan'ny famonjena 25,000 ariary ary fampandehanana ny asan'ny fiangonana 50,000 ariary. Dia angatantsika ny asan'ny famonjena ankehitriny ianao ny hira tsy mbola nisy. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amen. Bola wela pe. Ho fanolorana ny rakitra sy ho fanavaozantsika ny fanovatena ho amin'ny tompo
dia ataontsika hira vavaka ny hira voalahatra amin'ny fafana. Eto amin'ny fotoana makinany soratra masina isika, izany dia hita ao amin'ny bokin'ny ohabolana. Ohabolana fahatelo amin'ny roapolo, vakina amin'ny andininy fahaenina amin'ny roapolo, hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Ohabolana fahatelo amin'ny roapolo, andininy fahaenina amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Toizana ao amin'ny filazantsara araka ny masina, araka ny Matio, toko fahatelo amin'ny roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahatelo amin'ny roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary faranana ao amin'ny epistily nosoratan'i Petera voalohany toko fahaefatra, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Petera voalohany toko fahaefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Mialohan'izany dia mbola hiary hivavaka isika. Mideranao zahay Jesosy, fa mbola natratra ity alahady ny sampana vokovoko manga sy rantsana fanantenana ity. Misaotra anao ihany koa fa mbola nomenao fotoana ahafahana mamaky sy mandray ny teninao, izay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay. Mangataka aminao izahay mba ho feno ny fanahinao masina, na ny mpamaky na ireto vahoakanao izay mandray ny hafatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay mpamonjy tianay no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny soratra masina ary isika, arovakitsika amin'ny sesy amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, atoloray ny fonao, aroka ny masonao faly mijery ny lalako,
fa ny vehivavy jejo dia ahady lalina ary ny vahinjanga lavaka ety. Eny, manotrika toy ny joilay ireny ary mahamaro ny olona mpivadika. Anizany indrisy, anizany endre, anizany fifandirana, anizany fitolokona, anizany ratra tsy ahoa tsy ahoana, anizany maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay, eny, an'izay mandeha manandrana divay voaharoaro zavatra. Aza mijery ny divay noho ny amenany sy ny fanganoany eo anaty gilasy ary ny fikoriany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary nanindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao eritreritratsy. Eny, ho sahala amin'izay mandry eo amin'ny ranomasina ianao sady ho tahaka izay mandry eo an-tendrony ny andro tsambo. Nokapohiny aho, hoy ianao, fa tsy reko raharary nandalasiny aho fa tsy tsaroko. Raha ovinange aho noho fomba hitadiavako azy indray. Toizantsika ao amin'ny Matio. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianana ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entiny izy ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanana anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny sombotra aviaviny. Ary tia ny fitoerana eo aloha amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny hoara-bain'ny olona eny an-dalana ary no ataon'ny olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo, fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpiralahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany rainareo, fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra-tena no ahetra ary izay manetry tena no asandratra. Ho faranantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadihanareo koa izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka miota, mba tsy handanianareo ny andro fisainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa amin'izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaonjentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany Fanompoam ratsy izany, ka dia teneniny ratsy nefa ampamoahin'ilay efa vonona hitsara velona sy maty izy. Fa noho izao no nitoriana filazantsara tamin'izay maty azy, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Ray masonao manamasinana fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Araka hitsangana isika. Manano amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminaro mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mbola ho anatin'ilay
loahevitra fitezam-panahy sika ry havana manao hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Fankalazana an'Andriamanitra no ny faha-80 taona ny orenan'ny fiangonana ao anatin'izany sika izao. Ary velomina mandrakarivo zany na dia eo azy zao toe-javatra misy eto amin'ny firenena izao ka somary mahavarim-bariana na ny kristianina aza. 80 taona zao ny fiangonantsika ary ao anatin'ny fankalazana an'izany sika. Ny faharoa dia ity fotoana ity dia IVOM-BOKATRY ny SAMPANA VOKOVOKO miaraka amin'ny RANTSANA FANANTENANA. Ary ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra ihany koa izy ireo noho ny 70 taona nijorony. Ity fotoana ity ihany koa dia fetin'ny raim-pianakaviana, ka dia faly miarahaba ny raim-pianakaviana rehetra tratra izao fety natokany izao tontolo izao, ary raisy ny fiangonana ihany koa ka atokany fiangonana hitondranam-bavaka sy ampahirezana ny raim-pianakaviana rehetra. Ary akatoko ny atao hoe fetim-pirenena ihany koa isika dia ny 20 taona ny fahaleovan-tena dia tsara ihany koa ny ahatserovantsika an'izany. Noho izany anorina ny maha-kristianina antsika amin'ny finoana isika, ka ny kristianina marina dia miaro ny tenany amin'ny ratsy. Miaro ny tenany amin'ny ratsy. Reto zavatra telo reto no entintsika resahana ny amin'izany atao hoe kristianina manorina ny kristianina manorina ny fitondran-tenany amin'ny finoana, ary mba ho marina hiaro ny tenany amin'ny ratsy izy. Ny voalohany dia ny hoe tsy manao ny fanahy ny jentilisa, tsy manao ny fanahy ny jentilisa. Ao amin'ny Petera voalohany 4, ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 dia ahitantsika ny firesahana sy ny filazana ary ny fanambarana ny amin'izay ambaran'ny epistily fa tsy tokony ataon'ny kristianina satria fanahy ny jentilisa no manatanteraka an'izany. Raha fitinina zany dia reto telo reto no avotrany. Ny olona manana fanahy ny jentilisa dia be fanirian-dratsy izy. Ny faharoa tia fisotroana mahamamo izy. Ary ny fahatelo mbola mandala fanompoam izy. Rehefa ireo telo ireo no hita soritra amin'ny fiainan'ny olona iray na dia milaza ho kristianina azy izy dia kristianina manana fanahy ny jentilisa. Ka eto ny taomana antsika mba ho kristianina nanorina tokoa ny maha-kristianina azy amin'ny finoana, ary kristianina marina izay miaro ny tenany amin'ny ratsy dia mifady an'ireo rehetra ireo. Tsy olona be fanirian-dratsy, tsy tia fisotroana mahamamo, ary efa niala tanteraka ny amin'izany atao hoe fanompoam izany. Riavana malala ao amin'ny tompo, izahana ao anatin'izao fotoana ny sampana vokovoko manga izao, ny lazana sy anambarana n'izany. Ny antony dia izao: voalohany rehefa ny olona no mpidoroka dia tsy mahafeny tenany intsony izy, na ny sainy, na ny fony, na ny fanahiny, indrindra rehefa ao anatin'izany fotoana fidorohan'izany. Ary izay indrindra ilay iresantsika hoe raha misy olona manimba ny tempolon'Andriamanitra satria fanombana ny tempolon'Andriamanitra zany, dia hosomban'Andriamanitra mihitsy izy. Hosomban'Andriamanitra zany hoe arakaraky ny doroanao sy ny sotroanao sy ny foanao sy ny sisa dia atosika Andriamanitra amin'izany ianao, hanatanteraka arak'izay heverinao fahadalana izay nirianao tokoa eo amin'ny fiainanao. Mianatra ny bokin'ny Romanina tsika ry havana, ary ao anatin'izany ny ahitantsika fa hoe rehefa te-hilona ao anatin'ny ota dia alonan'Andriamanitra ao anatin'ny ota tokoa, halalany hoe tena mpanota izy, ary meloko natrehan'ny fahamarinan'Andriamanitra satria manao izay farany ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia toy izany koa ry havana, rehefa zatra midoroka dia midoroka lava eny, ary izay le hoe somban'Andriamanitra koa ny tenany satria manimba ny tempolon'Andriamanitra. Ny teny faneva izay raisin'ny sampana vokovoko manga tamin'izao fotoana IVOM-BOKATRY
taona raika amroapolo soroa arivo zao dia ny hoe isika tsy mba naman'izay miemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ry havana malala, zany teny zany dia entina manaitra atsika izay kristianina ary za mino, za manantena fa ao anatin'izao confinement zao dia manana fotoantsika hieritrretana. Zay le hoe miara-miasa ny zavatra rehetra soa zay tian'Andriamanitra satria tonga mieritreritra foana ny olona hoe saude ary le saude dia hoe sao dia ho faty a satria tapitapoka ao tsy ampoziny le tonga ny aretina dia tonga ny fahafatesana. Mijoro vavolombelona kely ary havana nandalo fahoriany zahay rahalahiko ray pastera ria manjakandriny olona tsy dia nanino tsy naninona loatra fa rehefa sitrana avy any Rosia alahako dia niantso izy ono a rahalahy tena nivavaka mafo anareo mivady mihitsy aho ka dia aleloia misaotra n'Andriamanitra fa sitrana somatsara ianareo. Izaho mino ny feony sepotra izy nefa izy milaza fa salama tsara dia hoy amin'ny mantsy azy zao dia zao ianao dia tsy mandray olona tsony na ny telefona na an-trano zao dia zao nareo dia mety tso dokotera dia makalesany amin'ny hopitaly fa tsy mety zany fahasalamanao zany. Afaka 3 andro taorinan'izay lasa izy. Zay nilazana amintsika ry havana hoe tsy fantatra ny fotoana zay le izy ary zay nilazana amintsika hoe mampieritreritra zao fotoana zao marina fa ratsy manahirana sy ny sisa nefa mahatonga saina mieritreritra hoe raha donga tokoa moa ny tokoa zavy hoe efa tafahomana sa mbola manana fanahinjetilisa mbola olona midoroka olona tsy manomam-piainana ho an'ny tompo akory. Ny sampana vokovoko manga dia manentana anao isika tsy naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana olona efa nanolo tena ho an'ny tompo sika ka tolory ny tompo tanteraka ny momba anao manontolo ka aza sombana ny tempolin'Andriamanitra fa maika somban'Andriamanitra ihany koa anao satria naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa tsy mba naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny faharoa ry havana dia izao koa mba hatonga antsika ho kristianina marina dia miaro ny tenantsika amin'ny ratsy. Ny faharoa mahay manetry tena, mahay manetry tena. Jereo ne ny fampianarana ataon'i Jesosy Kristy eo amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 12. Asehon'i Jesosy Kristy ary tsy eo ihany ny tompo no miresaka momba ity fanetreteny ity fa fiaina ny tompo manontolo hatrany amin'ny fahaterahany tonga tetỳ ambany masoandro ary hatramin'ny fahafatesany niakatra any an-danitra izy vao niseho zay tena maha izy azy ka fantatry ny mpianatra fa hoe tena Andriamanitra tokoa Jesosy lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Eto Jesosy ry havana dia nitaona ny vahoaka zay manodidina azy sy ny mpianatra eo amin'izay fiainana ka hanarahana azy, eo amin'ny fiainana ka hanarahana azy. Voalohany dia ny hoe aza matoko teny ka ny tenantsika nataontsika filamatra tahaka an'izay ataony ny fariseo satria ny fariseo dia lasa mipetraka amin'ny toeran'ny Mosesy izy sy ny mpanorad-dalàna satria mpampiana-dalàna teo amin'ny jiosy tamin'ny fotoan'andro. Zany dia tsy fisiny ny fanetretena satria fanandratantena tsotra fotsiny zao fa teo amin'ny fiarahamonina jiosy zany hoe tahaka ny Mosesy zany dia toerana faran'izay lehibe zany. Ary hitantsika fa na Miriama anabavin'ny Mosesy aza rehefa nialina ny Mosesy dia miaran-javatra. Fantatritsika tsara rehefa tonga ny atao hoe fety fitondranam-bavaka ny marary hoditra fa vakina foana zany. Ary dia zany nilazana amintsika hoe tandremo ny mahatoko tena fa mitera-pialonana izy io satria raha vao mahita olona tady isonitra sy misongadina anao dia velom-pialonana satria ianao dia mihevitra ny tenanao ho zavatra ihany koa. Ary zay le faharoa iny koa dia miseho zavatra mihitsy sala amin'izao dia manjary miteraka fialonana, miteraka zava-dratsy eo amin'ny fisainana zany ka manandranandra tena foana tsy fantatra eo ary dia lasa manaonao foana amin'ny fiafarany.
zay no mahatonga ny tompo hoe mahaiza manetry tena fa jereo vo mahazo an'reto fariseo reto fa vo mitsangana ny tompo manao fampianarana mihoatra noho ny azy ary ny miheno dia manao hoe tena misy fahefana mihitsy zany dia velom-pialonana hoe ahoana ny anenjehana an'io, ahoana ny amononana io, tsy maintsy fongoriny eto amin'ny tany io satria manelingelina atsika manakorotana ny fivavahana izay mametraka atsika ao anatin'izao toerana misy atsika izao. Ary ny fahatelo dia hoe manambaka namana, manambaka namana. Ao anatin'le manambaka namana tsy manambaka fotsiny fa manindritsindry, zay le izy. Zany hoe namanao zany dia tsindritsindrinao, dominenao foana sy ny sisa, ambakambakainao, irakirahanao, tsindritsindrinao sy ny sisa. Zany teny zany dia hita atao anatiny hoe rehefa ny olona tsy mahay manetry tena dia manana an'izany toetra mahay manambaka namana zany amin'ny fomba rehetra, amin'ny fihetsika rehetra, amin'ny atao rehetra izany. Ary dia zany ny tiany tompo hoe mbela amin'izany ary aza manatanteraka an'izany fa mahaiza manetry tena, mahaiza manetry tena ka horeno tsara izany maha-kristianina anao zany amin'ny finoana, amin'ny fanarahana ny Kristy amin'ny fanetretena izay filamatra tokoa nasehon'ny tompo. Riavana malala ao amin'ny tompo. Izany indrindra no hitao mananosaintsika indrindra akatrika izao atao hoe fetim-pirenena izao. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena mantsy dia rehefa mandresika rehefa hariva ny andro ao amin'ny fandaharam-potoana na amin'ny televiziona zany na amin'ny radio. Fa alefa ao ny hoe reto indray ny isan'ny marary no raisin'ny urgence atao amin'ny ACR. Dia isainao le izy 30 marary mafy fa mamo ary dia torana mihitsy koma etilika. Dia gaga ianao fa rehefa miazakazaka tongany ianao dia mijery kristianina ny akamaroany. Dia gaga ianao hoe mankalaza fetim-pirenena ve dia doroka no atao. Dia satria tafahoana sy tafaray ary miaraka amin'ny namana dia tsy nanao an'izany nandritry ny herinandro, tsy nanao an'izany teo aloha fa tia mba fetra nga fa aloha mba mifandona dia mifandona tokoa ary dia voasoratra ry amin'ny fitoeram-pitsaboana fa hoe 30 no mamo ary tsaboana sy karakaraina tao anatiny tao sy ny sisa satria be dia be ny hitantsika ao anatin'ireny rehefa avoaka ny statistika rehefa mifarana ny fankalazana. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny mpanoratra salamo dia mba mitona ny olona amin'ny fankalazana lay atao hoe fahaleovantena ananana sy ny fitondrana zany atao hoe olona nomena fahafahana zany. Ao amin'ny salamo fa 3:30 ny 1:12 dia haitsika tsy injery loatra hoe sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamanitra. Ka ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamanitra tamin'izany dia ny fahatahorana an Jehova ny voaloham-pahendrena ka raha olona te hijoro amin'ny fahendrena dia matahotra an'Andriamanitra. Ka rehefa matahotra an'Andriamanitra izy dia mifady zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa mifady zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia milamina ny tanàna, milamina ny tanàna, tsy misy korotana, tsy misy zavatra manahirana fahasambarana zany. Dia izay ny anentanana antsika amin'izao akatroko ny fetin'ny fahaleovantena izao ry havana. Mahaiza manetry tena ary ao anatin'izany fanetretena ananantsika izany no aizantsika mifehy ny fiainantsika tsy ho tonga amin'izany ambara rehetrarehetra izany. Tsy hoe ny filazan'ny sampana vokovoko manga ihany hoe aza misotro toka dia izay ny tsy sotroana fa ny fanahintsika mihitsy izay fanahy mangetaeta an'Andriamanitra te hanorina ny maha-kristianina antsika amin'ny finoana dia izay hitondrana azy satria ny tena kristianina marina dia miaro ny tenany amin'ilay ratsy. Ny fahatelo ry havana sady amarana antsika izao afatry ny tompo izao dia izao mahatana tsara izay atao hoe fahendrena avy any ambony.
mahatana tsara zay atao hoe fahendrena avy any ambony. Misy teny ry havana ato amin'ny oabolana fa 13 ka eo amin'ny andininy fa 4 sy ny fa 7 dia ahitantsika an'izany. Ao ry havana dia teny izay noraisina ihany koa azafady, oabolana fa 4 ny andininy fa 5 sy ny fa 9. Ao dia ahitana soratra manao hoe behery ny lehilahy hendry, eny mitombo hery ny olona manam-pahalalana, fa ny fahaizana mandamina tsara no entina miady. Aitsika tsy enjery zany satria fampiasan'ny sekoly Alahady le andininy fa 4 fa le andininy fa 5 kosa dia tokony ho tsaroan'ny lehilahy tsara ny hoe ny lehilahy izay manam-pahendrena dia behery sady mitombo tanjaka mandrakariva ary mitombo fahalalana. Ao amin'ilay oabolana fa 13 ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 5 izay perikiopantsika teo ry havana dia mitaona izany mpanoratra ny oabolana izany mba hifadian'ny lehilahy hendry sy ny olona hendry ireto zavatra telo ireto raha kapoka ao anatiny teny iray izay ambarao. Voalohany mandositra ny fahajejojejona, mandositra ny fahajejojejona, zany hoe ianao aza jejo ary ianao aza variana amin'izay jejo koa, zay le izy. Raha dika amin'ny teny izay ny aviana ry havana, io teny hoe jejo dia porno ny dikany amin'ny teny atao hoe grika. Zay ny teny ampiasainao, ka tsy dia tsara izy io fa tena ratsy mihitsy. Raha vao mihaino an'izany feo zany fotsiny isika dia ho isika ay ve ratsy be takan'izany ty ny teny hoe jejo dia porno no heviny amin'ny teny grika. Ny dikan'izay zany, miala tsiny tompoko raha ohatra ka misy havanareo ao anatin'le hoe gazety jejo, fa dia tafiditra ao anaty hoe gazety porno zany iny ty gazety iny rehefa dika amin'ny teny grika. Mantsira ny fahajejojejona, zay zany le izy. Ary ny dikan'izany rehefa resahana sy tenenina sy ny karazany ao anatiny ao dia reny zay voalaza hitatsika sy fantatritsika amin'izao fotoan'izao reny, ary zay le sena hoe mantsirany zany. Ny faharoa dia ny hoe mankala ny tia fahamamona, mankala ny tia fahamamona, elao lavitra zany. Satria ny olona tia fahamamona dia fantatritsika tsara fa rehefa mamo izy dia zay ataony sy zay fatany ary zay ao anatin'ny lohany sy ny sainy ao, ary tsy mba ny fahatsarana ny manenika an'izany raha olona manana fahatsarana ihany izy, fa ny faharatsiny dia mivoaka ao anatin'izany avokoa. Zay le izy. Ary matetika dia mba izahan'ny olona toetrany hoe mba ratsy ihany ve raha nyity sa mahafinaritra foana ohatran'izao dia ny hoe antoraka mba hifandona kely, dia rehefa mifandona eo dia mivoaka tokoa fa ay ratsy ihany koa izy fa afeniny fotsiny le izy dia modiny tsara no mipoitra. Ary ny fahatelo dia ny hoe miataka lavitra amin'ity fikotranana, ty fikotranana, zany hoe tia mikotrakotrana, tia miadiady, tia zavatra tsy milamina sy ny sisa, fa misehatra rehetra zay misy azy dia tsy maintsy mikorotana sy miady, ary misy ady lasa mihafa atranatrany tsy maintsy mitranga. Ry havana malala ao amin'ny tompo, zany rehetra zany no hitaziriana antsika ary anentanana antsika ao anatin'izao fotoana izay iombonantsika sy rahantsika mivavaka izao. Ankalaza isika ny 70 taona ny atao hoe sampana vokovoko manga ao anatin'izao IVOM-BOKATRY tanterahany izao, ary mijoro ny atao hoe rantsana fanantenana. Ka ao anatin'izany rantsana fanantenana zany dia misy ihany koa ao fandraisana anjara amin'ny lafiny rehetra fitezana hatramin'ny fanatanjahantena misy ao anatin'izany.
misy fianarana zavatra be dehibe hitaomana ny tanora sy izay rehetra linaka te hiala nefa manana atao hoe fialamboly mifanaraka amin'izany atao hoe miala amin'ny fisototoako zany ao anatin'izany atao hoe rantsana fanantenana zany. Dia zany indrindra ny taomana antsika tamin'izay vao nitondra fiangonana voalohany ry havana maranana azy dia izao tany an'ilay fiangonana atao hoe Ambotsitrononona teny zavatra nisy dia izao inavy ny sampana misy ato zao dia hoy ity pastera vao tonga sady mbola boekely tamin'izany fotoana izany hoe andao roneny mba hatsangana ny sampana vokovoko manga vao nyresahana tao anatin'ny akatoko mifandraisany hoe etsika mba afaka ry havana fa amin'ny volana zao sika dia anangana ny sampana vokovoko manga tapatsinay ny tao anaty fiangonana manontolo. Ianao ve pastera zazakely io dia anangana an'izany efa le goaikantitra be ndimbiasinao azy tsy nahatsangana an'izany nandriny fotoana niasany teto. Mandra-pialanay tany tompoko dia tsy nitsangana tokoa le sampana vokovoko manga. Fa atsona tsy misy. Nefa nambara tao anatin'izany hoe raha misy olona 7 na 8 folo fotsiny tonga dia efa azo atsangana amin'ny birao misy zany sampana vokovoko manga. Dia ianao manisy ao anatin'izany hoe raha misy 7 zany hoe tonga dia juste birao fotsiny zany dia mitsangana vokovoko manga fa tsy nisy 7 dia firy zany tsy mba nisotro toka tao anatin'ilay izy hoe ianareo zay mivady rery zay zany 7 tsy misy fa misy tsy misotro dia le anangana dia zay mivady zany sisa zay zany izy ry havana malala ao amin'ny tompo zava-dehibe ny taomana antsika ary ity ny teny amaranako azy raha olona hanorina ny maha kristianina tsika tokoa isika no ny finoana dia tazomy ny teny faneva zay ny ray sy ny vokovoko manga nasandratra mba ankalazany zany fa 30 taona zay ny orenany zany sy ny atao hoe ity ivo ny fankalazany ity fa isika rehetra izao na ny kely na ny lehibe na ny antitra na ny tanora dia tsy ho naman'izay miembotra velively ho amin'ny fahaverezana fa ho naman'izay mino kosa ho famonjena ny fanahy. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.
sakaiza tena ty hoanao no nanolorany ny ainy hoanao sakaizany hoanao Jesosy Kristy hoanao no niaviny ianao no tena tiny hoanao manokana izy hoanao itorokan bavaly ilay fony miandry anao fa tsy sitrany ny ave ry anao hoanao nijaliany tety hoanao manontolo izay nataony ny mpamozy no mitady ny fonao izy no manamby tamby anao izao hoanao sakaizany hoanao Jesosy Kristy hoanao no niaviny ianao no tena tiny hoanao manokana izy hoanao hoanao nijaliany tety hoanao manontolo izay nataony ny mpamozy no mitady ny fonao izy no manamby tamby anao izao sakaizany hoanao Jesosy Kristy hoanao no niaviny ianao no tena tiny hoanao manokana izy hoanao sakaizany hoanao Jesosy Kristy hoanao no niaviny ianao no tena tiny hoanao manokana izy ivavaka isika ry havana misaotranao izay ry tompo Andriamanitra io ny amin'ny teny sy ny hafatrao izay norenesinay teo izay mampirisika anay mitona anay mba tsy ho isan'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa mba ho anisan'izay mino kosa ho famonjena ny fanahy ary izany no aoka tompo ao aizanay manorina tsara ny maha kristianina anay satria ny finoananao Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana le tompo ny finoanay sady mpanefa azy ny hahafahanay maharitra amin'izany vavaka aminao izay tompo ho an'ny fiangonana ny mpitondra fiangonana ny mpitory ny filazantsara rehetra apetraka eo ampelantananao ireo tobo masina
zay efa mijoro sy ireo akany fitezana samihafa zay efa misy. Tsy tombo ary toetra tsara hahavita ny adidy sy ny andraikiny araka izay nikendrena azy avy eny ireny. Entina iambavaka ihany koa tompo ireo mpanomponao amin'ny baorao-mpiandraikitra fohy be, manomboka hatrany amin'ny filohan'ny F.J.K.M, ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ao anatin'ny birao, ireo mpiandraikitra fohy be rehetra zay efa ao anatin'ny asa fanatanterahana zany fivoriana zany ankehitriny, manomana ny synôda lehibe sy ny fandaminana ao anatin'ny sahany F.J.K.M. Apetraka feno am-pelantananao izy ireo tompo, mba havita tsara n'izany ka ho tsara ny fiomanana amin'ny fidirana amin'ny fanatanterahana ny synôda lehibe izay ho tanterahana amin'iny volana aogositra iny. Mivavaka aminao zay tompo ho an'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ny birao izay mikambana mandrafitra an'izany ary ho mpandraraha miara-miasa amin'ny rehetra, ho tahinao ka hahavita tsara ny didy amin'ny manandraikiny handrosoana zany synodam-paritany misy anay izany. Mivavaka aminao zay tompo ho an'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa ny vomera sy ny fikambanana rehetra hatrany amin'ny foibe sy ny synodam-paritany ary ny eto amin'ny fitandremana misy anay koa. Apetraka feno am-pelantananao izy ireo tompo, mba havita tsara izany didy amanandraikitra zay efa nanendrenao ny tsirairay izany. Dia tsaroanay miavaka ankehitriny tompo ny sampana vokovoko manga eto aminay sy ny rantsana fanantenana izay mirafitra ao aminy koa. Ao anatin'ny fotoana fankalazana IVOM-BOKATRY amin'ity taona 2024 ity izy, ary ao anatin'ny fankalazana anao Andriamanitra ny 70 taona izay nijoroany. Mametraka feno am-pelantananao zany zay tompo, mba hiroborobo sy androso ary atanjaka hatrany izany sampana zany, satria mitaona anay mba tsy hanimba ny tempolona ao Andriamanitra ary mitaona anay mba tsy ho isan'izay mihemotra fa ho isan'izay mandroso mandrakariva ho amin'ny finoana mba voavonjy ara-panahy. Mivavaka aminao zay tompo amin'ireo rafitra rehetra izay manao fankalazana anao Andriamanitra amin'ity taona ity, na ny 70 taona zany na ny 20 taona zany, ary tsaroana manokana amin'izany koa ny komity ny fiangonana izay najoro mba hikarakara ny amin'ny fankalazana anao amin'ity taona ity, ny 70 taona zao fitandremana misy anay izao. Petraka feno am-pelantananao tompo, ny hetsika rehetra izay omanina izy ireo mba ho tomombana sy ho lavirary ary mba ho voninahitry ny anaranao Kristy, tsy ho variana izay fiangonana fa aharaka hatrany ny zava-misy eo amin'izay atao ao anatin'izany fankalazana zany. Entina iambavaka eo am-pelantananao tompo ny kristianina rehetra eto amin'izao fitandremana izao, mba olona mahay manorina tsara ny maha kristianina azy amin'ny finoany ianao Jesosy ka hatanjaka amin'izany ary mahafaka ny fanantenana, dia hiasa amin'ny fitiavana sy amin'ny fahazotoana tokoa ho fampandrosoana ny fiangonanao. Ary toy izany koa ny atserovanay mametraka ao am-pelantananao ny zanaky ny fiangonana ampelezana rehetra, na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina, mba hajoro tsara amin'ny finoana ary ay aneo ny maha kristianina azy amin'ny fiainany manontolo. Vavaka aminao zay tompo ho an'izay tsy salama, apetraka feno am-pelantananao ny fiainan'izy ireny, mba ho voatsabo, ho voakarakara ary verina amin'ny laony ny tanjaka sy ny heriny, mba hiasany ny asanao sy ombonany amin'ny fiaraha-manomboka tao anivon'ny fiangonana. Toy izany koa tompo ho an'izay mbola ao anatin'ny fahasalamana aza, dia terizo ambany fahasoavanao ary arovy amin'ity aretin-dratsy coronavirus ity, mba ho afaka mahatateraka izay fikasana sy faniriny eo amin'izay ezaka atao amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao.
mpamonjy manantena izany zay. Ary reo azo no manjo tompo, dia ianao no ampahery, ianao no ampionina, ianao tompo no ampijoro azy io vavolombelonao mandrakariva amin'ny lafiny rehetra. Ny sahirana dia menao vahaolana tompo, ka hanana fifaliana mandrakariva miaraka aminao. Tompo, ao anatin'izany koa ny atserovanahy ankehitriny. Ny ray mpianakaviana rehetra tsy hakanavaka, mametraka izany eo am-pelantananao zahay. Ianao no omba sy hijery azy ireo anana ny fahendrena avy any ambony, dia ilay avy aminao izay fahendrena sady masina no tsara no marina, ahafahany ankonany manana fifaliana sy fahasambarana miaraka aminao Jesosy Kristy. Vavaka aminao izay tompo, ho an'ireo mpanomponao izay manana ataka manokana ihany koa. Apetraka efeno am-pelantananao izy ireny, mba hita valim-bavaka amin'ny fotoana izay sitrakao, ka anana izay tandrifiny sisa aza, ary mba handrosony amin'ny finoana sy ny fanantenana aminao Kristy. Dia tsaronay am-bavaka tompo, eto am-pamaranana ireo mpanomponao izay nanao rakim-pisaorina sy voady masina. Ao tompo, ny mpanomponao izay ao anatin'ny fitsaboana mba ho salama tsara, ary toy izany fahasalamana izany, ary ho tanteraka ho afaka sy fongotra tanteraka ny aretina, ka mba ho fahasalamana tomombana no entiny miara-manompo indray eto amin'ny fiangonana. Toy izany ny mpanomponao tompo, izay manao voady mba ahita famelan-keloka sy fanavotana hatrany aminao, ary aharitra ao aminao Kristy mpamonjy eo amin'ny fiainany. Mpamonjy eo zava-dehibe amin'ny fiangonana tokoa ny mandre reto mpanomponao reto, izay mangataka sy mitalao manao zany rakim-pisaorina sy voady izany. Ka izao vavaka ataonay izao dia akambanay sady ataonay amboara-tokana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay ozy any an-danitra, ho amasinina eny ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitrapon'A, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra, meonay ny izy anina sahazo anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny VOKOVOKO manafaka amin'ny pejy Facebook ny fiangonana ao aorianany fampivavahana, dia ny fetin'ny ray izany. Eto dia manentana ny mpianakavy finoana mpandray samy tompo mba haharitra hijanona ho amin'ny akatoko ny fandraisany, satria aseho voalohany amintsika ny KRISTIANA izay mianatra amin'izao fotoana izao. Hoe raha tsika manatanteraka ry havana ny hira 2:500, 2:500 ka ny andininy voalohany. Mangataka ireo mpanompon'Andriamanitra, ray aman-dreny sy mpiantoka ny zaza androso ety amin'ny alitara. Ry amana manano ny tompo amin'ny fifaliana lehibe no andraisantsika ny namantsika manotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramenta ny batisa izao. Eny ary ny tenin'i Jesosy tompo anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ko mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Avenao ny zaza anatonay ary azararana, fa nytoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na zovy ho tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza,
dia tsy ho tafiditra amin'ny akory ary nitrotro azy izy dia nametra tanina taminy ka nitsodrano azy. ho koa ny soratra masina fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesoa. Noho izany indrindra ary ray aman-dreny miteraka sy mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mangataka nareo ary anatanteraka izany. Manamafy ny fanekena nataonay izahay ka manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra iray tsika, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba tonga anay ho fianaran'ny zaza amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny tanteraka ny fiangonana amin'ny zaza ny fitesana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy Tompo mba hahazoany hery andavany amin'ny asan'ny satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy ary hampianatra azy, hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly Alahady. Ekenay ny hampianatra azy amin'izao fanaovana batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandefana san'ny Tompo. Amen. Efa ren'Andriamanitra izao fanekena nataonareo toy izao matoky azy fa anampy ianareo amin'izao andraikitra masina izay efa nanaovanareo fanekena izao ny Tompo, fa ny heriny dia tanterahina amin'ny fahalemena. Isika fiangonana rehetra ihany koa ry havana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay noraisintsika. Aoka ary isika hitsangana hitondram-bavaka sady hametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fanatanterahana izao sakramenta amin'ny batisa izao. Vavaka isika ry havana, ry Andriamanitra ray tsy toa, Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia miloa mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didinao ry Jesosy Kristy Tomponay, sy ny teny fampanantenana nomenao tamin'ny anorenanao ity sakramenta ny batisa ity. Mitalao aminao zahay ankehitriny, manatrehanay ary eoka ny fanainao masina anome hery ny asa tanterahana eto ampanaovan'izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity Tompo, ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana mandraikizay ao aminao ny izao ry Kristy mpamonjy eo. Ity zaza atao batisa ity eny ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ka pitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy noho ny asa ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Rakotony irina liam. Manabatisana aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Misaotranao izay ry Jesosy Kristy Tomponay eo ny fahatanterahany izao sakramenta ny batisa izao. Tianao hitombo anisa indray ny fiangonana ary ny ekenao ny fanindriny reto ray aman-dreny izay efa nety ny fiangonana mbavaka teo anatrehanao. Io ny mpanompokenao raiso ny tanany indray manomboka hatramin'ity ora sy fotoana ity, ka hitombo teny, hitombo saina, hitombo fanahy, hitombo fitia aminao sy ireo ray aman-dreny ary ny fiangonana. Ndreo koa izy ray aman-dreny sady miantoka azy eo anatrehanao sy ny fiangonana. Tafio hery izy ireo Tompo ary meo fahendrena mba havitany tsara zany andraikitra masina izay efa nekeny teo anatrehanao zany. Toy izany koa ny fiangonana Tompo, aza velanao hialangalana eo anatrehan'ny zaza vita batisa, fa ataovy mahay, mahatsiaro ary vonona amin'izay fandraisana andraikitra ho amin'ny zaza vita batisa rehetra, mitoera amin'izany fahasoavan'izany. Tompo rehefa ianao no miasa tsy misy
no niery ny fananao masina izany faniriana sy fikasana vavaka ataonay ho an'ny tempanompokelinao ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny anaranao izao no teny fanomezatoky atolotry ny tompo ho anareo. Anaka aza matahotra fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahianao, ko mandiana amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Ho ataontsika ry havana ny hira izay voalahatra amonjy ny toerany reto mpanompon'Andriamanitra reto, aoriana ny hira dia anonona ny tondrozosika ary andray litsordrano ihany koa. Androso amin'izany sika ry havana. Amin'ny anaran'ny tompo, aoka isika ifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, famindrampo sy fahamarina tsara. Hotanteraka aminareo anie litsordrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Aokipetraka ny fiangonana manao vavavaka mangina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra iriry any eny voninahitra amin'ny anarany indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
raha